raha tena firenena demokraty dia tsy ilaina ny curriculum vitae ireo izay heverina fa mikasa ho membre ao anatin'ny gouvernement. Hoy ny faneho-kevitry ny mpamakafaka raharaham-pirenena Danira Godson. Fomba fiasa efa tsy nahita-pambiazana tamin'ny fitondrana teo aloha izany, izay tsy tokony haverina intsony raha toka tiana ny hatratra ilay tanjona Madagasikara tsy maintsy mandroso. Tsy ampolona ve ny antoko ny fitondrana izay misy amin'izao fotoana izao matoa mitady CV maro na izany na tsy izany dia tsy tokony haverina intsony ihany koa ny fametrahana olona manaiky be fahatany ny baiko avy any ambony fa ny politika ministera izay tokony hotratrarina ampifandraisina amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara no tokony hisy ho izy manoloana izay fahamaroan'ireo CV maro samihafa izay anaovana sivana ho mpikambana ao anatin'ny gouvernementa. Sy azo ekena intsony ihany koa ny fanararaotana sy ny gaspillage izay mahatonga fahantrana lalina eto Madagasikara. Faneho-kevitry Danira Godson, mpamakafaka raharaham-pirenena. Tadidio tsara fa ina moa natao hoe ministra voalohany. Ministra ne dia ohatran'ny hoe filoham-pirenena na secteur anankiray. Izy ny tokony mamatra ny politika izay tsy maintsy mifanaraka amin'ny antoko misy anazy. Ary na ny filoham-pirenena moa zany tokony ao anatina antoko miaraka foana ireo zavatra io. Ny zavatra mahagaga moa amin'izao fotoana izao efa ny antoko TGV izay raha malala fa izy misy filoham tokony manana olona izy ho ministra na ho prime ministre mba ahafahana mamaly ny idéologie an'zareo. Zareo moa ka fijery azy dia hoe libéral, parti libéral, olona tena hoe tena resaka raha-toe-karena mihitsy zany ny tena izy zany. Dia mahagaga hoe maninona no lasa mangataka CV satria CV olona ivelany tsy hoe le resaka misokatra tsy ampolona be zany eo amin'io antoko io amaly ny tanjon'ny antoko mba sy ny fanovana eto amin'ny firenena ampandroso tsaratsara kokoa. Amin'izao fotoana izao moa raha malala fa vita angamba misy 5 taona teo tsy nahazahoana reny tsy afa-po ny résultat ny filoham-pirenena dia ny teny izy hoe andeha hisokatra ako. Io amin'izao fotoana izao be da be ny hisokatra zany hoe hisokatra any amin'ny resaka social démocrate ve izy, any amin'ny antoko manana an'izay ve izy, hisokatra amina antoko extrême droite ve izy sa hisokatra amin'ny antoko extrême gauche zany ohatra hoe resaka communiste ve izy. Izay moa le zavatra nyteneny teo hisokatra. Fa zany zavatra zany na tiatsika na tsy tiatsika lasa hisatra foana zany eo amin'ny resaka fampandrosoana. Ka raha ohatra ka tena mipetraka tsara ny politika amin'ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy miezaka izy ny ampiray an'ireo antoko ireo mba ho tonga amina resaka hoe ekipa marina mamaly an'le viny na le vision hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso miaraka amin'ireo soatoavina tokony ananana satria misy soatoavina tokony ananana iraisan'ireo ministra ireo rehefa avy eo mba ahafahana tena mampandroso an'le firenena marina. Fa raha ohatra ka ny zavatra misy ohatra ny zavatra hitantsika hatramin'izay dia lasa hoe monsieur foana ohatra hoe patron sy mpiasa no ministra sy ny prime ministre sy ny filoham-pirenena dia tsy mampandroso firenena izay zavatra izay. Satria hitantsika tsy maintsy baiko midina avy any ambony zany na intervention foana ny zavatra miseho dia tsy afaka miasa amin'ny tokony ho izy maro ireo ministra vaovaovao ireo. Ka raha ohatra ka nanontanina teo hoe ohatran'ny ahoana no asehatra ministra, ny anay moa mampamakafaka ny tena tsy ny zavatra efa niainan'zareo teo no andeha averinay satria hitantsika ny résultat fa tsy naomby. Madagasikara mbola isan'ny firenena faran'izay mahantra 20% malagasy mbola tsy manana ny $10 isan'andro na ny SMIC eto amin'ny firenena tsy midepasy akory an'le $10 isan'andro tsy midepasy an'le. Ka ny amiko ny fomba fijery anazy fotsiny hoe mba ahafahana mampandroso mahatonga ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso dia tsy maintsy manana an'le atao hoe resaka team building izy ary ekipa vonona hampandroso an'le firenena marina satria mbola be moa miteny hoe traversée du désert indray zany 10 taona tsy nanao jeune ny ankabetsahany antoko politika satria conquête de pouvoir en 2023 tsy naka fahefana izy mba isiny le fanovana. Dikan'izay zany tsika dia io aloha zany fitondram-panjakana misy eo mandritra ny 10 taona ka anjarantsika manodidina tsy maintsy mba miezaka manoro hevitra mba hoe azo andray hitondrana anazy izay no andraikitra amin'ny mampamakafaka ny tena. Le fitondram-panjakana zao dia efa miezaka mihitsy moa nalefa ny resaka hoe tolérance zéro angambany hoe mila anasazy resaka ady amin'ny kolokolo vita be moa zavatra nyteneny eo no hitantsika ny résultat satria iaky le résultat qui compte sy ny fiteny vahiny zay. Eto ny tantsika raha mahalala fa betsaka ny opportuniste lasa trafiquant tsy manaraka an'le fenitra tokony arahana
ohatra raisitsika fotsiny zao be da be ny olona nanototra tany rehefa midémissionne na filoham-pirenena zao de be da be ny zavatra hitatsika mandeha indreny camion miasa amin'ny alina sy an'ireny nanototra tany fotsiny manana roatra n'le fotoandram-panjakana ao anatin'le resaka ino zany fifindram-pahefana amiko rehefa ohatra ka hoe misy ohatran'izany de tokony jegena tsara de jegena tsara zany ny politika ina marina moa ny politika tokony hatongavantsika satria tsy ekena mihitsy ny fisian'ireny fananarotany fa tokony miezahany matola izy misy de satria misy politika mpanjakana tsy manaraka an'le fenitra tokony hatongavana tsika zao manomboka grande ville menitatra izy de tokony apetraka fotoana d'accord ara fa de ty ara zany ny plan Antananarivo tsy maintsy totofany reto ireto tamba reto de hoafindrary amin'ny toerana ohatran'izao politika ny anaran'izany mba isiany ny anina fa manjary lasa trafiquant daholo ny akabetsahany olona ka ohatran'izany zao mba isitsika ny resaka vary maninona moa no misy vary simba satria ny zavatra misao de na izy tsy avoakany douane na misy olona mpamoaka vary ao amin'ny fitondram-panjakana ao ataonzy bloquena le vary ny olona miditra de simba le vary lesy le vary simba aveo rehefa simba le vary de tonga ny anao hoe adorany iny eto de indray le mpitondra fahefana kely ao amin'le faritra hoe andao amiditsika aloha fa sahala am'zao de lasa trafika le zavatra satria nahoana satria talohany iny any aloha de efa tokony saziana hoe ahoana natonga ny vary iny simba vola gaspillage zany firenena malagasy firenena mantra am'izao tsy tokony isy gaspillage ohatran'izany rehefa tonga le vary de tokony jerena hoe inona ny solution angy amoahana an'io